Jesosy antsika mianakava, tahiny Jesosy antsika rehetra tafaangona eto indray amin'izao takariva izao tahiny Jesosy pastera mianakavy sy ny ankonany. Dia faly miarahaba ny Aki Radio amin'izao anniversaire izao. Za moa isoa meva izay avy ao amin'ny groupe izay maresy misampana groupe Siskerobima. Dia faly miarahaba ny Aki Radio eto rehefa malala raha ieno radio ihany anao dia mba tapeo ny akiradio.radio 12345.com. Naiza tany misy anao eto ambonin'ny tany, mahazo io, mandeha io. Fa ahoana no andrenesina fampianarana tsy misy klema rehefa malala. Ahoana andrenesina toriteny fampaherezana. Ahoana andrenesina ny fampianarana rehetra izay manova fanafody ny tenin'Andriamanitra ao rehefa malala, mampahery amin'ny fiainana. Engane itombositra trananareo mivady amin'ny fikolokoloana ity radio ity, pastera mivady tahiny Jesosy. Tahiny Jesosy tsika rehetra dia faly be amin'izao fahafito taona ny Aki Radio izao. Faly miarahaba ny pastera mianakavy izay mikirakira sy manatotosa izao fandaharana Aki Radio izao. Jesosy ny ampahery anareo hatrany mandra-piaviny eny amin'ny raha ho any lanitra, dia mankahery ny groupe izay maharesy koa izay tsy mitsahatra miaina izany Aki Radio izany Aki Radio.radio 12345.com. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetra miriava aty Allemagne groupe Siskerobima. Dia faly miarahaba ny Aki Radio natratra izao fahafito taona izao. Dia faly miarahaba ny pastera mivady ihany koa izay mpitarika ny Aki Radio dia mirary soatra ny Aki Radio dia engany mba ho bebeny foana ny Aki Radio mba hampahery olona, mba hampitarika fanahin'olona. Dia mirary soanareo mivady ihany koa engany mba ho ampiasain'Andriamanitra foana nareo mivady mba hitarika fanahin'olona dia hitombositra tranany nareo mivady. Jesosy mahafihery be anareo dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra. Mirary soany Aki Radio hatrany. Amin'izao fahafito taona ny orenan'ny Aki Radio izao dia afaliana lehibe ho ahy miarahaba anareo mivady pastera Rado Rakotosalama sy Zoko Mampionina vadiny. Ary mirary aharitra ela indrindrany ity radio ity ary aparitaka manerana ny tany. Amen. Dia faly manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tsirairay avy tahiny Jesosy daholo amin'izao asaramanitra lehibe izao miarahaba ny pastera mianakavy sy ny ankonany dia miarahaba ihany koa ny groupe izay maresy nambinina ny anarako mpikambanao amin'ny groupe Kerobima. Miarahaba ny pastera mivady izay filoha nanangana ny Aki Radio dia miarahaba nareo mivady amin'izao tsingeritaonany Aki Radio izao dia mirary anareo mba ho toloran'Andriamanitra saina hafa ihany koa nareo sy mbola ho ampiasain'Andriamanitra indray izany Aki Radio izany anaparitaka ny filazantsara sy ny fahamarinana. Dia mirary anareo ihany koa mbola ho toloran'ny fanahy masina saina, mbola nanataridalana vaovao, ositra vaovao dia Jesosy hiaro anareo sy hitantana ary hiambina anareo mianakavy tsirairay avy ary indrindra ihany koa ny fikambanana izay najoronareo ankoatra ny Aki Radio dia ao ihany koa ny groupe izay maresy sy ny Kerobima, ny groupe karazany maro tsy voatanisako eto dia mirary soa an'ireny groupe rehetra tsirairay avy izay any anatin'ny fikambanana ihany ireny koa. Dia tahiny Jesosy daholo dia
samy fen'ny voninahitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ary samy azo taritalana sy tolotsaina avy amin'ny fanahy masin'Andriamanitra tsika rehetra dia tain'i Jesosy daholo mirary soa. Akia radio fito taona io fantsony iray mitory filazantsara izy io hita daholo na fotoam-bavaka na web radio tolorana ny arahaba ny Akia radio izay fito taona izay marobe no niseho fitahiana fahasoavana na fahagagana aza hita teo. Rado rakoto salama mivady no nanorina izany ho ela velona ne ianareo mivady tombo ositra sy fahasoavana hatrany hatrany. Bonne fête ny Akia radio. Alleluia. Amin'izao tsingerenan'ny taona nifronan'ny Akia radio zao dia faly aho iama miarahaba ny pasteur Rado rakoto salama mivady sy ny ekipa rehetra amin'ny mpandrindrany zany Akia radio zany izay miara fandrimbona amin'ny Jesosy miara manatotosana zany Akia radio zany dia tena hoe faly miarahaba ho an'ny tsirairay avy amin'izany tsingeritaona zany tena hoe mbola ampiasain'ny tompo mihoatrany ny Akia radio ary horetany manerana izao tontolo izao tena monjy fanahin'olona analokisany ary tena hoe olohan'ny fatsorambiny zany Akia radio zany ary tena hoe mbola ho ampiasain'ny tompo mihoatrany pasteur mivady izay tena manatotosa any Foibe amin'izany Akia radio zany dia engane samby azo hery engane samby ahita aim-panahy amin'ny alalan'ny fanelezana an'izany Akia radio zany na ny tenin'Andriamanitra izay alefa amin'izany Akia radio zany na ny fiderana fiankofana rehetra fanentanana rehetra dia tena hoe Jesosy ane andrakotra ny fanahy masina ary tena na ny manana olana na ny mety hoe misy aretina tsy nahita mpanafana fa mety amin'ny alalan'izany fenoana zany Akia radio zany ho feno hery ary tena hoe anaisitra loharanona aretina raha tena mino ianao ny amin'ny tenin'Andriamanitra na ny fiderana izay enonao amin'izany Akia radio zany dia tena hoe ahitanao voninahitr'Andriamanitra dia mahereza daholo tsika tsirairay avy dia ho tratrany taona maro fandimbany ny Akia radio dia mahereza foana pasteur mivady sy ny ekipa rehetra miara manatotosa amin'ny Akia radio. Ahiny Jesosy.